miarabany fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra aintsika. Sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Filazantsara araka Matio toko fahavalo. Ndeha raha tsika mamaky indray ny andininy fahatelo Matio toko fahavalo andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naninjitra ny tànany tena nanendry azy ka nanao hoe mety aho, madiova hianao. Dia nadio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy. Amen. Le teny kely eo ampovoan'ny andininy fahatelo, teny tao ambavan'i Jesosy, teny natao tamin'le boka, teny kely manao hoe mety aho, mety aho. Io no akatsika afatra amin'izao marain'izao riavana. Le tenin'i Jesosy manao hoe mety aho. Ny lohahevitra diniantsika FJKM amin'ity volana ity dia hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompoko, manapaka amin'ny fahefany ny tompoko. Dia azo aplikena ohatran'izao io hoe mety hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefany ny tompoko. Mety hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefany ny tompoko. Izy mety fa ianao ve mety? Ianao ve mety ry fiangonanao? Zay le fanontaniana. Ary matoa tonga amintsika zao teny zao hoe mety hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefany ny tompo. Mety ve ianao? Matahotra izy so hiteny Toriteny na hiteny mpiangona sasany hoe ohatrany tsy mety ianao, ohatrany tsy mety ianao. Enganie ka samy hety isika riavana mitapahan'ny tompo amin'ny fahefany fiainantsika. Fa hoe mety izy, mety izy. Ary vaovao mahafaly zany, zany hoe izy mety izany. Araka rehefa voalaza ombieny teo riavana dia tia no fahagagana voalohany tantarainy Matio. Dia lasa ny saina matoa tia fahagagana voalohany dia amin'izany fahagagana voalohany zany tandremana zay zavatra ho tantaraina, zay zavatra ho fantenana ho tantaraina. Dia mba nijery zahay hoe inona avy ara-mony fahagagana voalohany ao amin'ny filazantsara efatra, hitombotsika amin'ny fahalalana ny tompo, hitombotsika amin'ny fahalalana ny fahefana, hitombotsika amin'ny finoana, hitombotsika amin'ny fatahorana, hitombotsika amin'ny fatokiny. Le fahagagana voalohany haintsika tsara atao filazantsara ny jaona dia miara-mamaly ny fiangonana hoe ahoana? Le nanovany Jesosy rano hotivay. Dia mba manao teolojia kely tsika satria Isotry Fitiavana mba tsy manao kapobatana. Raha manao kapobatana dia hoe hitanareo tsara ny divay tsy anitsindrom-peo fa Jesosy Andriamanitra mahay manova lalàna ka manova rano ho divay. Izy le naharina ny zavatra rehetra, mbola miazona ny zavatra rehetra ao am-pelantanana, ny fehiny lalàna fizika rehetra, maya manova rano ho divay. Anaporofoina hoe Andriamanitra manana fahefana rehetra. Rehefa jerena indray ry havana, rehefa jerena indray ny fahagagana voalohany ao amin'ny marka, hitantsika le marka voalohany iny. Toriteny ohatran'izao Jesosy dia nisy olona nietsika devony tao am-piangonana tao le fanaharatsy na mpifanintonsintona. Ao amin'ioka koa fahagagana voalohany dia resaka fandroana, fanasitranana olona tamin'ny fanaharatsy. Zay zany ohatran'ny androna amintsika zany hoe problème numéro 1 tsika olombelona dia le fanaharatsy zay te hiditra amintsika hambabo hanandevo antsika riavana. Ary jaona voalohany moa zany dia milaza izy hoe fa nisehon'ny zanak'Andriamanitra teny an-drava.
io asan'ny devoly io fa rehefa tsy mahafantatra an'izany ianao dia mandeha mitonantonana any psikiatra mitonantonana any psykologue sy ny karazany avana dia eto indray le fahagagana voalohany ataon'i Jesosy dia hoe fanasitranana lehilahy boka dia ny secte zay tsy manao théologie dia miteny hitanareo tonga izy anasitrana non tsy tonga izy anasitrana ry havana aloha fa tonga izy anadio atsika amin'izay mahaloto atsika dia mifahotantsika zany io manao parenthèse kely nafinahitra le tenina ray aman-dreny be izay problème-ny secte ozy izy dia hoe il majore des choses mineures il majoré ampitomboiny mentsitsindry peo tafahoana zay tsy meny soratra masina azy des choses mineures zavatra madinika io raha oharina amin'ny zavatra natongavan'i Jesosy ny fanasitranana zany abokana zany le fanasitranana mihitsy ny zavatra mineur fa le fanadiovana antsika amin'ny fahotana zany natongavan'i Jesosy avy any an-danitra ny havana ka zay zany io Jesosy io Andriamanitra izy manana fahefana rehetra izy araka lazainy zao fahefana androana anasitranana ny mpino amin'ny afitsiko ny fanaratsy dia ny demony areto izy manana fahefana anasitrana atsika raha atao hoe fanasitranana io dia hoe izy rery no le fahefana no afaka manasitrana amin'ny zavatra tsy aisitrana fa ny fahefana ny zava-dehibe marian'izany fitarian-teny ao amin'ny firazany tsara efatra zany venao ry havana mampitombo anao amin'ny finoana an Jesosy zanak'Andriamanitra an Jesosy Andriamanitra ve zany saraka le teny le mpitoriteny anankiray zay fiangonana feno isana Alahady nefa maninona na ohatran'izao ny etahan'ny firenena satria tonga le olona toy ny mamaky gazety dia rehefa tapitra ny culte dia ohatran'ny lakatona le gazety fa tsy manova fiainany manova ny fiainanao ve zany fahafantarana hoe mety anapaka ny fiainanao io Andriamanitra io amin'izao marain'izao mety hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefana mety ve ianao ry havanao mety ve ianao e ary arak'le lazainy andininy fahatelo io dia hoe tonga izy anadio sary fotsiny le abokany io fa ny tena mahaloto atsika ry havana tena mahaloto atsika ary zany ny tena fanadiovana dia ny fahotana amin'ireo boka hitatsika eny ananina eo reo misy pino reo e fa maninona tsy sitranin' Jesosy maninona tsy sitranin' Jesosy tsy meny vavaka an'ireo hoe Jesosy sa maninona satria tsy any mitsindry-peo ry havanao fa niza mahatsiaro hoe boka ny fahotana ary mahaloto ny fahotana rehefa miaika n'izany fahotana zany izy eo ihany dia dioviny Jesosy ary zany no sitrapony mety ho dioviny ve ianao fa izy mety fa ianao ny ohatrany tsy mety ianao ny ohatrany tsy mety dia tsy miova ny fiainanao ianao ny ohatrany tsy mety ry havanao zany le toriteny androany zany mety izy anapaka ny fiainanao amin'ny fahefany sao dia tsy mety ianao ry havana sao dia tsy mety ianao zay ny fahamarinana voalohany fahamarinana faharoa dia zao araka nefa voalaza tao ihany mamangy ianao manokana io mamangy ianao manokana Jesosy ary teanao face à face teanao tête à tête aminao Jesosy amin'izao marain'izao feno hipoka amin'ny fiangonana asa na eninjato sy arivo tsika fitonjato sy arivo teanao tête à tête aminao manokana izy mety ve ianao e so sanatry n'izany tsy mety an'izany mety io mpanjaka ny mpanjaka io anao tête à tête aminao mety ve ianao manamarika ry havana ny mpitoriteny hoe raha ny fahalalantsika sy manana ny filazantsara efatra manontolo
raha ny fomban Jesosy azo didina fotsiny zao io habokany io miteny izy hoe madiova ianao azo misitrana izy raha nisy tantaran'io tantarany boky io ngamba à distance dia azo sitrana à distance io boka io fa tsy zany nataony Jesosy fa inona ny lesom-panahy inona vaovao mahafaly men'ny tompo atsika amin'izao maraina zao naninjitra ny tanany izy dia mikasika azy no tiany kasika azy izy rehefa mikasika olona ianao ry havana dia mijery azy ianao mijery ny masony ianao manao taitateta manao parenthèse kely mampianatra anareo tanora fahalalam-pomba ny fahalalam-pomba ry havana ary tadio mandra-pahafatinareo ty rehefa maraba olona ka mandray tanana olona dia jery azy zay fa tsy hoe zay zandry kely an Jesosy rehefa miaraba olona dia miaraba tompoko eto Jesosy nanitsitra ny tana dia nikasika zay le hoe tête à tête tiany Jesosy ary mihoatra amin'izay inona ny tiany atao amin'izany tête à tête zany inona ny tiany atao amin'izany fikasiana zany efa niresana teo le fanasitrana le fahady fanadiovana fa tena hoe fanehoam-pitiavana an'ity lehilahy boka ty akoatran'le fanasitranana tena hoe tsy ampy fitiavana ty lehilahy boka ty ary tonga Jesosy ame fitiavana ry havana efa fantatsika tsara hoe zany olona boka zany mararany abokana zany dia olona ahiliky ny fiarahamonina zany tsy mahazo mifanerasera amin'ny olona zany sika natao ho tiavina sika natao ho ty tsy mahazo mity izy ary tsy azo tiavina izy ary zay mahavelony Jesosy anehoako fitiavana ianao sady manadio anao anehoako fitiavana ianao ry havana amin'izao maraina zao samy tsy ampy fitiavana avokoa sika menakavy samy mitady fitiavana avokoa sika menakavy ary tianao tête à tête aminao Jesosy na tianao tête à tête aminao Jesosy tianambara aminao izy hoe tiako ianao tahaka ny jerena tahaka ny jerevana an'le tovolahy mpanan-karena tamin'ny fotoan'andro dia tsy nentina fohy ny arenany hoe anarahana an Jesosy mijery azy Jesosy dia tia azy mijery anao izy dia tianao izy fa zao ny olona dioviny ny olona madio fohy ihany zay ihany no ahita azy zay ihany no ahita azy ajeronge le hira 98 rehefa nanadio ny fona anao eto ampianona tenin'Andriamanitra eto hoe diova Jesosy fa te ahitanao diova fa tianao fasafasy aminao amin'izao maraina zao diova fa tianao tête à tête aminao fa ampy zay fombafomba mpivavahana ty place réservé ko aty sotro fitiavana ty ampianarao zany tête à tête zany diova Jesosy 98 ry havana jereo tsara le andininy voalohany indro ny tompo Jesosy jery diova ny fonao amin'izao maraina zao dia ahita azy ianao ary ianao zao anatin'ny fiafina na inona le fiafina jereo izy fa miafo anao izy amperitreritra anao an Jesosy io fiafina ampandalovany ianao io hoe mivesatra eso ohatrany ty lehilahy ty nge mety nisony izy ny andeha nanatona an Jesosy ianao esony ao amin'ny taraenao ray taranaka sy nikarazana ao amin'ny fianakavianao esony ianao jereo Jesosy fa izy komba nisony mihevitra anao izy rehefa ao anatin'ny heliko ianao anatin'ny fahotana zay mamatotra anao fa halanao fa tianao hiala ianao jereo izy fa iorano teo amin'ny azo fijaliana io iorano teo amin'ny azo fijaliana io anafana anao hanadiovana anao hanamarinana anao zany ry havanao etsetra tianao tête à tête tianao fasafasy aminao Jesosy amin'izao maraina zao fa tsy amin'izao maraina zao ihany fa amin'ny androm-piainanao rehetra mety hanadio ny fonao amin'izay venao mety ho amin'izany fasafasy zany venao sasanatry sao dia tsy mety ianao sao dia tsy mety ianao mety izy hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefany ka hanadio anao
amin'ny fahabokany eto. Mety izy hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefany ka teanao fasafasa, teanao tête à tête aminao. Nafinaritra ry havana le fitenin'le mpitoroteny anankiray zay, raha ny marina andreo izy io habokany io dia anyren'ny tompo hijery atsika hoe tsika nge ka irery na manambady amanjanaka tsika olona irery tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy hoe hiara-hiditra any an-danitra zany raha tsy miara-mino azy, raha tsy miara-manompo azy. Ary tête à tête amin'ny Jesosy io maraina io, tandindo le tête à tête tsy maintsy ho ataonao aminy rehefa iseho amin'ny atrehan'ny seza fiandrianan'ny fitsarana ianao. Zany dikan'io lavana, zany dika. Meteza teny zao. Anao fasafasy ao. So dia sanatriny zany, hiara iseho amin'ny seza natrehan'ny seza fiandrianan'ny fitsarana, dadanao, na ny vadinao, na ny zanakao, hiditra ny an-danitra, fa ino sanatriny zany, lasa ny fahaverezana. Fahamarinana fahatelo farany dia ny hoe izy mety hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefany ka meteza hitondra ny ziogany. Meteza hitondra ny ziogany. Meteza hitondra ny ziogany. Mety fenao e. Sasanatriny zany. Eny pastera, fa io samy manana fitondrany azy. Meteza hitondra ny ziogany. Mampitehidera ry havana ty lehilahy boka ty. Ary zay mahafinaritra moa amin'ny soratra masina, rehefa hoe tsy mena anarana le olona dia satria tian'ny tompo hoe omena ny anarantsika le olona zany, tian'ny tompo isidentifie aminy isika. Fa inona mahafinaritra amin'ity boka ty, rehefa mijery concordance ianao dia hoe eo amin'ny Matio 7:2 izy miantso hoe tompoko, izy miantso hoe tompoko. Faharoa no ahitana an'io voambolana io io anarana io ao amin'ny Matio. Faharoa aiza no ahitana azy voalohany eo ambony kely eo 9:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe ndevaka itsika hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra. Na henao n'io ry havanao le boka fatany amin'ny Jesosy, izy eo voalohany ny antso an' Jesosy hoe tompoko. Mba mety antso an' Jesosy amin'izay ve ianao hoe tompokotompoko e? Saijano kristianina mpamonjy fiangonana sy mpamonjy fivavahana fotsiny, samba hianatra hiteny amin'izay ianao hoe Jesosy tompoko, ka ety amin'izay ianao hitondra ny ziogany. Zany ange io ry havana, zany ange ty finoany ty zany ange ty hoe fisafidiana hiditra any an-danitra fa tsy ho any amin'ny helito tsy tsangatsanganana mahafinaritra ty am-piangonana rehefa Alahady, fa fantiny etena hoe vonin-danadany eo anatrehako ny lanitra sy ny elo, ary sady safidy ho asy ny ankonako andeha ho any an-danitra. Zany io ry havana. Ka le zioga io fantatsika hoe eo zany le omby, dia hoe le zioga io no hibaikona an'le omby mandroso mijanona à gauche à droite. Zany ny olona mitondra zioga ry havana. Mety hitondra zioga ve ianao, fa iny zioga iny no manoro anao ny lalana mitondra anao mivantana any an-danitra ry havana. Bien sûr ho an'ny olona tsy nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy, maniry tery io maniry ny fiainany io tsisy iainany io zioga io bien sûr ho an'ny olona hoe tsy nandray an' Jesosy dia hoe sarotra mavesatra io zioga io
bien sûr anafinaritra loatra ry havana tenyle mpitoroteny anankiray zay raha nantanina olo sy ankizy kely tao amin'ny sekoly latsy tao asangana ankizy kely eny taona na 7 taona zany iza no mahay mamaritra ny atao hoe zioka iza mahay mamaritra le atao hoe zioka dia samy namme vateny tao daholo le sekoly lady dia ozy izy le sekoly lady kely anankiray eny taona sa 7 taona le tovolahy kely zay ny atao hoe zioka dia ny tanan Jesosy anankiroa misakambona mamiana ary milaza amiko hoe ary mandroso mijanona etsitsika aloha mety hitondra an'izany zioka zany venao ry havanao mety hitondra an'izany zioka zany venao e sady hoe ohatrany tsy mbola hitondra aloha pastera maty antoka ianao ry havanao meteza hitondra ny zioka e io tanan Jesosy natsotrany tamin'le boka io tanan Jesosy io natsotrany tao amin'ny hazo fijalianao anao ary androany 28 janvier 2018 te hisakambona anao izy ty anao zioka ny tanany hibakiona ny fiainanao amin'ny fahefany mba hasoa zay fiainanao io faharanana zao teny zao ry faharanana zao teny zao misy fitenenana fantatsika tsara famarinana fantatsika tsara tsisy olona hanatona dokotera raha tsy mahatsapa-tena sy mahafantatra hoe marary tsisy olona andeha anatona Jesosy mpamonjy raha tsy mahafantatra hoe mpanota izy tsisy olona anatona azy tsisy olona anatona azy ary zay ny tena problema ry havana le tsy fahatserovantsika tena zany areti-pana zany zany areti-pahotana zany ary zany tsy azahoantsika famelan-keloka zany tsy azahoantsika famelan-keloka satria tsy mahatsapa-teny ho mpanota isika fa maninona moa nitenenan Jesosy tamin'ity lehilahy boka ty hoe mety aho fa maninona satria akoatra leny etsony azy hoe tompoko tsy hoe plivava fotsiny vo eo mitoko fafity izy 7:21 izy no miteny hoe tompotompo dia monteo amin'ny 8:2 izy miteny hoe tompoko diovia fa maninona nanatona an Jesosy izy tamin'ny antoepo sy toe-panahy hantoepo sy toe-panahy azahoana manatona an Jesosy ka azahoana mifakazahoana famindram-pony ry havana zareo kelenge ny baibolinareo ao amin'ny salama salamo faraiky amby dimapolo salamo faraiky amby dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny tsy hainao tonga ato isotry fitiavana miaraka amin'ny anaranao miaraka amin'ny position socialenao costara tsara mijaredina io tsy ety amindra foanao ary araka ny tenin'ny salama ho ataony tsinitsiny ianao ary dia kamo ianao anatina azy satria tsy manana le antoepo sy toe-panahy akasitrahany tompo rehefa manatona azy le fotorotoro le fanatorotoro araka lazainy mpanao salama torotoro sy mangorakoraka satria maninona mahita ny état misérable misy anao mahita le état misérable misy anao dia mangorakoraka ny fonao torotoro ny fonao sy ny fanahinao dia mahita anao Jesosy dia hoe mety aho madiova ianao tsy mampiotrina an Jesosy hoe ty lehilahy boky ty tsy nirarahan'le olona be dehibe sy mety naneso sy mety namingana mety nanao zavatra hafa tsy zany no important am Jesosy fa le fotorotoro sy le fanahy mangorakora zay ny zava-dehibe eo anatrehan'ny ry havana ary zay no
irarianao antsika zay no angatao amin'ny tompo meo a tompo meo any atsiaro am'izay zany aretim-pahotako zany fa io tokoa tahaka ny habokany rehefa mihinana ny nofoko io mihinana ny fanahiko dia tsy reko intsony akory ny dega ataony ao amin'ny fiainako ary tsy re intsony akory dega ataoko mpanota ao amin'ny fiainany tokantranoko sy ao amin'ny fiainany akonako riavanao ozy izy ny tompo amin'izao marain'izao hoe mety hanapaka ny fiainanao amin'ny fahefana mety venao amen.